Fana de fampianarana teolojika natokana ho an'ny laika kosa ny Setela etsy Ambatonakanga dia lazaina fa manara-penitra ny fampianarana atolotra ao anatiny. Ny Sehatra Teolojika ho an'ny laika mofo izay ampianarana ny lafiny ara-pinoana kristiana. Efa tamin'ny taona 3 no nosokafana tao amin'ny faculté de théologie protestante Ambatonakanga ny Sehatra Teolojika ho an'ny laika na ny Setela. Ny FZG tokoa no azo lazaina fa fiangonana voalohany eto Madagasikara nanokatra fampianarana teolojia ho an'ny kristiana tsotsotra na ny laika. Amin'ny maha teolojia azy dia ny lafiny ara-pinoana kristiana no ampianarana ao amin'izany toy ny fandalinana bebe koa momba ny baiboly, ny fomba fanaovana tafika masina, ny fianarana amin'ny toriteny sy ny maro hafa. Ho an'ireo mamarana ny taona fahatelo ary dia misy ny fanaovana lahatsoratra famaranana ny mémoire ary toanana ampahabemaso zany. Efa miroso amin'ny fanohanana ampahabemaso ary izy ireo amin'izao fotoan'izao. Ny mpianatra no misafidy ny lahatsoratra tiany anaovana fikarohana ary enimbolana eo no anoratany boky. Misy ny mpampianatra mitarika azy ireo amin'izany. Ao anatin'ny fankalazana faharoapolo taona Setela indrindra moa tsika amin'izao fotoana izao ary ao anatin'ny famaramparanana ny taom-pianarana 13 ao anatin'izany dia tsara ny mampatsiafa amin'ny 29 volana janoary ho avy izao ny fidirana amin'ny taom-pianarana 14 izay anentanana indrindra antsika laika fa izay te handalina momba ny soratra masina dia entanina mba ho tonga amin'izany fidirana izany andato fianarana tsara sy fahalalana tsara araka ny soratra masina hoe tsy tsara raha tsy manana fahalalana ny fanahy dia manentana antsika amin'ny 29 volana janoary fotoana ihany koa amoahana n'ireo andian'ny filamatra eo taona faharoa sy taona fahatelo izay nahavitan'ny lahatsoratra famaranana ary dia ao anatin'izany nanentanana antsika mpianatra izay mbola tsy nahavita an'izany lahatsoratra famaranana izany fa ilayntsika izany mba ho fijoroana vavolombelona indrindra mba fitaovana hoentintsika ihany koa hitovy filazantsara sady ao anatin'ny loha hevitra moa tsika amin'ity 20 taona ity hoe amboatra firenena vao manao an'ny tompo dia izany fikarohana ataontsika izany no hoentintsika indrindra hijoroana vavolombelona ary anohizana an'izany asan'ny tompo izany amin'ny mahalaika antsika tsy sanatria akory hifaninana amin'ireo ray aman-dreny mpitandrina antsika fa hifandrimbona kosa hiara-miasa indrindra ao anatin'ny fitoriana filazantsara araka izay tokony anjarantsika fa manana anjara indrindra isika laika entanina itsika tokony andraikitra any fiangonana ny barao am-piangonana ny barao isaky ny sampana eny fa naharezatra ao anatin'izany ary mba andranto an'izany fahalalana tsara izay atao eto amin'ny faculté de théologie Ambatonakanga izany. Amin'ny volana desambra izao moa ny famaranana ny taom-pianarana ao amin'ny Setela ary amin'ny fiandohan'ny volana janoary amin'ny taona ho avy indray no manomboka ny fisoratana anarana vaovao ny kristiana rehetra tsy ankanavaka no asaina andalo-pinoana amin'izany ny toeram-pianarana moa dia ao amin'ny faculté de théologie etsy Ambatonakanga.